Manontany lay zay président fa mahare base toliara reo hanao étude andaboy ao zao amle 5 manao akory ty hetsikitsika zanajiaka amin'io raha fandraisako azy aloha tsy vonandroany moa mako raha ty fangamba fa maromaro avao gn'andro ny dianombohany andro ny aviagny vola ny aviagny tao a depuis tam 2017 zanadriake fikambanana zanadriake izay victime ato mivelo amy riakio eny fa tsy raha fanimpoly fa mijoro hatramy farany ka io zanadriaky io tam 2017 nijoroany azisika amy 2025 zao mbo tsy mimpoly fa mijoro ary hiaro gny zo n'olombelo amin'iny mahakasika amy toerana iny ka raha ohatsy amy zavatsy heno inaniky zao amin'ny le 5 septembre fa hoe hanao étude manafampajanezana aloha zahay ho anireo hitondra anireo orinasa hanao étude ao andaboy mahakasika ny base toliara fampitandremana atao mialoha amizao aloha mba atanareo nofinofy aloha amoahanareo daty zay ary tsy hataonareo andaboy ao fa ilaonareo toera isianareo azy fa raha ohatsy ka hatao andaboy ao io étude io amin'ny 5 septembre io mampitanjona aloha zahay ary mampanjanareo mpitondra fanjakana fa misy raha mipoaka andaboy ao satria io andaboy io araky fahatsiarovanazy raha araky amty hoe faharoaza ta 1947 magnagny tantarany io satria ao gny adiagny vazaha malagasy nahazo any malagasy fa haleovatena de izay ve mbo havila ny vazaha anjaiky le tsy mba ho tonga saina atsika ka manantena zahay eto ampahendrena mba ingy anetsy ho tanteraky zay fa raha ohatsy ka tanteraky mamepetsy zanadriaky izay victime plateforme 18 atao toliara 1 fa tena hisy raha hipoaka andaboy ao la tsy fate olo hijoro ao tsy haiko moa fa matao fa fate olo mijoro ao angamba fa mavesy amitsika zay fahafatesa zay makasitraky to misaotra président ke vola président tao zay mahakasiky le fanontanianareo hoe étude amy le 5 eo ianareo base toliara tsy zahay zanajiaky mangataky anao zay base toliara le mpandrasosinareo ty fitaovanareo fa zahay zanajiaky koa tsy hitsoaka anareo zahay fa tsy maintsy manday fitaovanay zahay fa mikotraka tikanjiaka ao saotra tombo tsy misy vahoaka resy amin'ny tany rehefa mivondrona hoy ny fanambarana nataon'ny fikambanana Maskoro Arivolahy Sampanan-Tananarivo androany teny Andravoahangy iaraka ientana amin'ireo manohitra ny zava-misy eto amin'ny firenena manomboka izao ny fikambanana Maskoro Arivolahy misy amin'izao fotoana ny olona iarany fanilihana amin'ny taniny sy fanambana ny fiarin'olona miseho amina endrika maro zany indrindra ny ao toliara faharoa amin'ny fitrandrana izay kasainy tetikasa base toliara efa raharam-pirenena mihitsy ankehitriny ny ao toliara ka tompona andraikitra ireo nanorina ny fikambanana Voromahery avoery famoretana ho amin'ireo mpitsomitovevitra manohitra ny tetikasa base toliara raha nambarany fikambanana Maskoro Arivolahy Sampanan-Tananarivo. Ny fikambanana FIMA dia miombo-po ary koa hiara-mientana manomboka izao amin'ireo vahoaka mijoro sy manohitra any amin'ireo faritra maro eto amin'ny firenena hianjadiany fanilihana amin'izy ireo amin'ny tany fonenany sy fivelomany. Ny olona apetraky ny tetikasa base toliara dia tsy hoe rahan'ireo olona avy ao amin'ny faritra Antsimo Andrefana na amin'ireo avy amin'ireo kaomina voakasiky n'ilay tetikasa irery hany. Tompon'andraikitra ianareo rehetra namolavolany tamin'ny fananganana ny fikambanana Voromahery hanoherana sy hamoretana ary hanaovana hazalambo anireo manohitra ny tetikasa base toliara ary tsy mbola manao amboletra ny fampiasana izany hatramizao. Manao zay fomba ampizarana ny vahoaka malagasy no ho an'ny sisa ataon'ny mpitondra hoy ny fikambanana Maskoro Arivolahy Sampanan-Tananarivo amin'ny alalan'ny fananganana milisy miantso fivondronana sy fampiraisan-kery amin'ny rehetra indrindra ireo iaran'ny fanilihana amin'ny taniny no ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny base toliara sy ny any amin'ny nosy Metsiso Sakaty arak'izany ny fikambanana Maskoro Arivolahy ho lasa fomba fanao any amin'ireo toerana misy fitrandrana ka miteraka tsy fitovikevitra azy mizanaky mifatra arak'izany ny zava-misy ao toliara amin'ny fananganana milisy raha nambarany Eliara Bevahiny.
lasa ho atao fomba fanao zany le fananganana milisy eto Madagasikara any amin'izay toerana misy fitrandrahana rem-pirenena ka tsy ekeny imponina. Lasa ho atao fampirorona zany ny fananganana milisy sahala amin'io ka hoy zay hoe manana tafika sika zay manana mpitandro filaminana tsika zay karamainy voaka malagasy izay atao inona indray ary zany milisy ao anatin'le izy sa hoe entina iarovana tombotsoan'olombitsy de zay no ananganana an'ilay milisy ka eto zany lay tanjon'lay fitondram-panjakana sy ny orinasa Base Toliara any atsimo dia ametrahana hoe misy le tsy fitovitrevitra eo amin'ny samy zay ny tena zavatra misy de hoe natsangana lay voromahery mba ampiororona an'lay tsy momba an'lay tetikasa ampiororona an'lay olona le tena voakasika amin'ny vatana le tena tompon'lay tany iverin'zareo hotrandrahana ka izay no etsona ny famondrona kely zany androany satria izy hoe androany le izy olany any amin'ny faritra atsimo farapitso io lasa hiparitaka any amin'ny faritra rehetrarehetra any zany zay lay fananganana milisy zay ka zay nanaovanay Antsoavy de nizao hoe andao re andao atambatritsika ny hery andao ialana mihitsy ty le resaka hoe rehefa any atsimo de olany any atsimo rehefa any avaratra de olany any avaratra izy hoe are-pirenena ny resaka eto samy tompony. Ilaina araka izany ny fampivondronana ho andro lasibatra amin'ny fitrandrana tsy ara-drary ny zava-misy eto amin'ny firenena toy ny any amin'ny faritra avaratra. Misy ny olona ambony voasaringotra amin'ny raharaha any amin'ny nosakadia izay voatontonona ao ambadiky ny fandroahana olona amin'ny tany. Prévention an'le andro Ratsuel fantatray pour tena fahiditra ao amin'ny Base Toliara amin'ny 1er septembre. De tato duty zay tsy manaiky ary zay hitsangana fa samy fanao maniny maniny eo fa tsy zay ninan'ny maniny zay po fotsiny no tiako tenenina zay va aloha lapory. Novalian'ny orinasa Base Toliara ny etaeta ny roapolona atao fokontany Mangily sy Ifaty atao anatin'ny commune Belalanda eo ny fanomezana asa tana maro ka olona efajato no niantsera tao anatin'izay ao anatin'ny 2 andro sandaina 7 arivo isan'andro isabatan'olona. Ireo fokon'olona reo dia manao asa tana maro sy fanantenana ihany koa amin'ny ady amin'ny tontolo iainana amin'ny resaka loto an-dranomasina satria ny fako plastika no ezana no esorina eto amin'ny plazy Mangily sy Ifaty. Ireo fokon'olona zay miara misalahy aminay Base Toliara zany de ahitana ireo vehivavy sy ireo olobe an-tanàna. Ny tanjon'ny Base Toliara amin'izao fanatanterahana asa tana maro zao aloha zany de fanamafisana ny fiaramiasa entre ny Base Toliara sy ny fokon'olona ihany koa moa zany ny fanetanana ny fokon'olona amin'ny fahadiovana ny plazy satria misy adidy atao zany amin'ny fanetanana ireo olona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana zay amin'ny alalan'ny fanadiovana ny fako plastika eto amin'ny plazy. Ato amoron-dranomasina eto Mangily no tena ahitana asa fivelomana roapolona andavanandro ankoatra ny manjono eny an-dranomasina. Zava-dehibe amin'izy ireo tokoa izao fanadiovana natao izao amin'izao fotoam-pialan-tsasatra mahamaro ny mpizahatany izao. Zahay aloha misaotra ny Base Toliara satria nangataky fon'olona Mangily etoa hanao fanadiova mahakasika an'ity FAOB ka la misaotra ny Base Toliara zahay fa tanteraka tokoa ny raha nangatahinay aminy. Dikan'izay misy fahasoavana aminay Base Toliara satria tsy mavandy la misy raha nangatahana aminy. Ny raha andrasanay amin'ny Base Toliara zao fotoana zao maro gn'anakinay tsy agnasa tokony mba hahazo asa ho iaby satria maro mpamaraka Mangily etoa mana diplôme nefa manao pirgoeva amizao sa indrindra fa fampandrosoan'ny tanàna Mangily zay za andrasanay amin'ny Base Toliara zay. Ny sasany manlay azy agny moa zany tsy ho hainay fa ny hainay Base Toliara manao asa soa aminaniky zao mihe manao hetsiky bevatana aniky zao rentany rendagnitsy zao ary voninay hiara asa amindrozy koa zahay vehivavy aloha mankasitraka anareo Base Toliara amin'ny asa ataonareo tagna maro henaniky zao satria zahay faly ny fonay satria namianareo ny fangatahanay amin'ity Base Toliara ty. Misaotra anareo betsaky ary misaotra n'Andriamanitra koa fa nomeny tombonandro tsika nahafahatsika nanao an'ity zavatra nataonay amin'ny plazinay toy. Fe raha toy lahy mangataky zahay mba tokony hataonareo andro maromaro fa tsy hoatran'ny 2 andro zao avao satria zahay vehivavy maro zahay vehivavy tena tsy misy asa ka mangataky zahay aminareo Base Toliara. Misaotra anareo betsaky zahay fa manantena ny Base Toliara mba ho tanteraky mba ampandrosonareo haingakaingana raha zao fa zahay
tsy anasa zahay vehivavy. Mbola hitohy eny amin'ny toerana hafa ato amin'ny fokotany mangily ity asa tana maro ity ho tombotsoan'ny vahoaka ety fotony eo amin'ny asa sosialy tanterahany Bazy Toliara.